Sehatra ny fampianarana indray kosa ankizy mpianatra miisa 20 no nandray anjara tamin'ny ilay fifananana idirana taona voalohany eo niveau lycée technique professionnel Ampefilo ny alakamisy ny zoma lasa teo moa natanterahana izany fanadinana izany voafetra ihany anefa ny isan'ireo raisiny eo anivon'izany sekoly izany satria dia manodidina ny 700 eo. Mpianatra manodidina ny 700 eo no raisina amin'ny taona voalohany eto anivon'ny lycée technique professionnel Ampefilo amin'ny taom-pianarana vaovao 14 iparitaka amin'ireo spécialité misy eto anivon'ny sekoly izy ireo dia ny formation technologique générale na ny FTG, ny G1, G2 ary ny G3. Ny alakamisy 17 Jolay sy omaly zoma 20 Jolay no nanatanterahana ny fifaninanana ho an'ireo tanora mahery ny 2,000 isa ny soratra anarana. Lina amin'ny fianarana teknika ny tanora raha nambara ny tompony andraikitra. Ny mpianatra misoratra anarana zany hiditra amin'ity fanadinana concours d'entrée en classe de première année amin'ny lycée technique et professionnel ny eto aminay dia misy 2118 reo zany mangataka hiditra amin'ny spécialité anakiefatra. Spécialité voalohany dia ny formation technologique générale, j'ai mis 109 inscrits. Des spécialités farouane, secrétaire G1, mis 157 inscrits. Des G3, des mis 655. G2, 1197 inscrits. G3, 655 inscrits. Tena lina des lina mihitsy tanora amin'izao fotoana izao zany ohatrany hoe tsy dia tiany loatra le hoe mandeha any amin'ny enseignement général satria any mbola tena tsy fantatra ny tena hoe aiza ny lalakasa ao arahana fa aty amin'ny enseignement technique et professionnel zany mba efa fantany hoe efa ity efa somary voasorotra ihany le lalana izorana zany efa fantatra aty amin'ny classe de première zany hoe efa ity ny tontolo andiana koa rehefa ao aoriana ny baccalauréat. Ho an'ireo mpiadina ny safidy ny FTG dia takiana amin'izy ireo ny fananana ny maripaizana BEPC. Ho an'ireo spécialité hafa dia tokony hanana faripaizana na navita ny taona fahatelo izy ireo. Any amin'ny volana aogositra moa fantatra fa hivoaka ny valiny ity fifananana ity ary any amin'ny volana oktobra no kosa no fidirana ao amin'ny taom-pianarana vaovao.